Fampitiavana indray tokolasy tokovavy no anolorana ny araba ombam-piraritsoa ho anao zay mbola manaraka ny paziny tanàko ty ary manaraka ihany koa izao fandarana resadresaka politika sy famakafakana ny raharam-pirenena amin'ny akapobean'izao. Manolotra ny araba ombam-piraritsoa antsika rehetra amin'ity talata maraina ity ary manasanao ihany koa anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Tamin'ny azomatsika dia tsy nao fandarana satria nisan'iny andro fisoanam-pirenena iny moa dia everina fa tsara ihany koa miombona ao anatin'ireny toe-javatra tahaka ireny ary izay no antony nampangina tsy nanao fandarantsika tamin'ny azomateo. Androany atalata dia miverina tao anatin'izao fandarana resadresaka politika izao tsika. Ny zavatra hitondrantsika famakafakana amin'ity anio tia dia ny mikasika an'ity enquête parlementaire sy ny zava-misy manodidina an'ity enquête parlementaire sy ireo tranga nanamarika tao anatin'ny ataontsika hoe andro vitsivitsy lasa izay. Inona no mahatonga antsika hiresaka an'izany tranga izany? Omaly dia naheno ny tale général ny orinasa Jirama ny teny ka nametraka aya tamin'ny nandeha ataoko hoe teboka anankiroa angambany no tena raisiko ngezabe tao anatin'le izy tale général ny orinasa Jirama no nametraka an'izay aya zay mihitsy Somaly teny amin'ny hoe mampiaya ny sin'ny fatapahan-jiro ny sesisesy indrindra tamin'iny alahady iny ary indrindra ozy tao aorianany tenin'ny filohan'ny fanavozana zay ray. Ny faharoa de mampiaya ihany koa ny sina famaizana teny amin'ny toeran'ny Jirama teny Ambohimanambola. Tia ny fantelony mampiaya ihany koa izy ny sina camion mibahndalana tampoka teny ampovoan'ny arabe taon'ny laram-pirenena fafito iny. Ny tale général ny Jirama no niteny an'izay tranga izay omaly. Ny zava-misy omaly tamin'ny alina ihany koa zany tamin'ny aliny alatsinainy omaly ariva dia nisy famaizana ihany koa tao amin'ny tsenana Nosbe teto Antananarivo tsena anankitelo ny voalaza fa may. Iresaka tsika androany. Ny manahirana ao anatin'ny zava-misy ao anatin'ny raharaha eto Madagasikara amin'ny vanim-potoana dia mahita karazany zavatra miova tampoka ianao ao anatina tontolo politika amin'ny akapobeany. Matoa ny tale général ny orinasa Jirama ny teny ka nametraka tsara mazava hoe mampiaya ny sin'ireto tranga ireto no resako teo ny famaizana teny Ambohimanambola ny camion mibahan-toerana tampoka teny ampovoan'ny lalabe arabe ary ny fatapahan-jiro misesisesy. Manahirana ny zavatra ohatrany satria izy tale général ny orinasa Jirama mihitsy no efa mametraka aya ny am'ireo tranga ireo hoe ratsorina zany izay no hitondrantsika ny famakafakana dia karazany matsapa izy fa tsy normal ny fisin'ny fatapahan-jiro ny sesisesy teto amin'ny tanàna Antananarivo. Matsapa izy fa tsy normal ny fisin'ny famaizana teny amin'ny tobon'ny Jirama teny Ambohimanambola. Matsapa izy fa tsy normal ny fisin'ny camion be mibahana arabe tampoka eny ampovoan'ny lalana. Ngeza be zany ary adevitra azo everina mihitsy ao anatin'izao zava-misy zao hoe misy dikany fa atraiza le dikany ao anatin'le adevitra mandeha hoe rehefa matsapa le tale général ny Jirama fa tsy normal reo. Ny dikany zany de misy zavatra hafa natsorina de hoe misy migafy ve ao anatin'izao zava-misy zao. Io no ampifandraisako ato amin'le enquête parlementaire. Rehefa nanomboka ty enquête parlementaire ity ny zavatra hita tao anatin'ny ty enquête parlementaire ity lo izay eto amin'ny tanàko ty dia tsy tena mbola maharesy lahatra na mahatsapa mihitsy hoe misy tena zavatra ngeza be
voaresaka ao anatin'le enquête parlementaire inefatra sa indimy ny filohan'ny voamieran'ny enquête parlementaire no ny ampantso mpanao gazety nanao tatitra ny fizotran'le enquête fa ao anatin'ireo tatitra ireo verifeo ny oronam-pirehetra na ny sary hitatsika fa tsy misy dossier tena ngeza be hoe mampiorooro na tena hoe mampitsanga mbolony vahoaka malagasy voaresaka tao anatin'ireo tatitra nataon'ny solombavambahoaka Petra Kotignaina izay filohan'ny voamieran'ny enquête parlementaire inefatra ho raha tsy diso sa indimy akorinary no nanao tatitra ho an'ny mpanao gazety izy mikasika amin'ity enquête parlementaire ity ireo tompona andraikitra ny jiramazy miatrika an'izany enquête parlementaire izany araky ny hitatsika amin'ny sary de tsy hitanao hoe olona matatahotra an'izany enquête parlementaire izany mihitsy tsy hitanao hoe olona mipanika manoloana ny enquête parlementaire fa misy fotoana ary manatrika ny valan-dresaka zay atao ho an'ny mpanao gazety mikasika amin'ny fizotra zany enquête parlementaire izany ny orinasa jirama hitantsika amin'ny sary hitanao zany hoe tao anatin'izay tatitra izay za tsy mahafantatra raha nisy tsy haiko fa tsy nahititsika hoe io fa mba nisy mpanao gazety niatika an'izany enquête parlementaire zany ka tena nisy tonda-tabatra mafy be tao voaresaka hoe ahoana sahoana ndraiky mpandraraha inona ny tena fototsy ny zavatra rehetra ny zavatra misy dia ny zavatra efa voaresaka nandritry ny vanim-potoana lava na tamin'Andriamatoa An'ny Rajoelina reny efa niresahako tato anatin'ny fandarany raha tao aorian'ny farany iny tamin'ny taona 2024 dia nanamarika anato hoe zato andro nitantanany firenena izy dia niresaka mikasika manokana niresaka vitsoloka ka nampivoaka an'ity fitenenana ity hoe sa tena sayady amin'ireo mpandrarara tsoloka ary tena mila olona vonina tamin'izany ianao nefa nainy hoe misy groupe maty alohan'ny jirama vola alohan'ny fanjakana vola nefa groupe tsy mandeha efa nahenao an'izany tantara zany ianao tamin'izany androany de maheno ny zavatra ohatr'izany ianao de mifandray ve zany ny zavatra tiany ny zavatra resahan'ny talehan'ny orinasa jirama sy ty enquête parlementaire ity hoe mety mampitahoatra tokoa ho an'ireo mpandraraha zay mety tsy ara-dalàna ao anatin'ny orinasa jirama na ireo mpandraraha ty ivela manao prestateur ny orinasa jirama ny enquête parlementaire de io fa mety manomboka misy sabotage ohatrany hoe misy zavatra tiana ampifandraisina ohatr'izany le zavatra mitranga tena hoe rehefa mijery an'le film ianao zany na le tantara de mahita tranga ohatr'izany hoe mifandray ve ireo adevitra ireo hoe io fa tena mampatahotra ty enquête parlementaire ty ary manomboka miozongozona mihitsy ireo mpandraraha ao anatiny de io fa manomboka misy sabotage mandehany amin'ny jirama misy famaizany ery mahitampoka ny tsena nanosy be mahita zavatra ohatr' izany tsika ao anatin'ny adevitra de eto tsika no mitondra ny famakafakana hoe aloha tsy ho ampadotsika ny adevitra eto Madagasikara ao anatin'ny zava-misy fa rehefa ny tale jeneraly ny orinasa jirama no miteny fa miaya izy ny amin'ny fisian'ny fatapahan-jiro mafy be nanomboka tamin'ny alahady ny herinandro lasa iny de mba ianao mairimairo fa misy zavatra tsy milamina ao anatin'ny adevitra misy am'izao tsika miteny zao nahititsika fa maizana teny amin'ny tsena nanosy be hoe tsena anankitelo may rehefa jerenao re sareo de ohatra ny tailaza koa anatin'le izy hoe nofisian'ny solombavambahoaka Rafidy Manana Désiré ve de mampatahotra tokoa le enquête parlementaire satria izy solombavambahoaka vao fito amin'ny boribory tany faefatra mahafantatra tsara nanosy be de nisy nanao fanany mahitampoka le tsena zany zavatra zany tsy zavatra tongatonga ho azy fa zavatra mifandray zany ary sary afaka ampitenenina de vakina mihitsy ny mikasika an'izany tsika rehefa miresaka ny solombavambahoaka amin'ny boribory tany faefatra de aza diso fa nisy tantara tany aloha tany niresaka iny atsika 524 reny fa tsy amin'ny adevitsika androny satria namany zany olo zany tsy verina am'izay tsika fa le sary misy am'izao vanim-potoana izao ato anatin'ny hoe misy enquête parlementaire misy fatapahan-jiro tena mafy tamin'ny herinandro rehefa naheno ny filohan'ny fanavaozana ny teny nampitandrina ny eny eleka dia nisy fanambarana navoaka ny eny eleka
ray andro anga masaro ray andro e tapakandrokorony ary taorianany tenyny filohan'ny fanavozana teny avoloha zao ny zavatra nyresan'ny filohan'ny fanavozana nampitandrina izy ny eneleky ny amin'ny hoe fisin'ny fatapahanjiro amin'ny tomasina ny tena voaresaka ny any mahajanga sy antsiranana nitondra fanazavana ny resaka ny filohan'ny fanavozana hoe misy misotasota ny eneleka fa nga ozy izy tsy misy kamera ao anatin'ny eneleky nitondra fanazavana ny eneleky mikasika ny mahatonga an'le fatapahanjiro ny dika aloha zay fa voarainy eneleky ny zavy ny fampitandremana nataon'ny filohan'ny fanavozana de ny colonel Mikael Randrenirindra dia natonga azy nanao fanambarana mijeritsika tamin'ny asabotsy izy teo raha tsy diso asazoma may ny toerana ho an'ny jirama teny ambonanambola zay ao anatin'ny enceinte-ny jirama dia naheno anao zany hoe fa ahoana no misy famaizana tampoka ohatran'reny nefa amina toerana saropady misy sécurité zay tsy azonao mitsy eritreretina hoe isy olona nde hitsofoka anao fananina anakorotana ao anatin'izany toeran'izany satria alina nonotra anganiny ao mazava zany fa misy antony manokana ka ny famaizana teny ka miandrotsika ny vokatra zay fanady adiny zay izay no mahatonga ana amin'ny teny tato anatin'ity fandarany ity androany hoe misy zavatra ohatrany tiana ho ampitenenina ary misy zavatra ohatrany tiana ho lazaina le sary mitranga rehetra misy fa mbola tsy tena tonga any le tanjona raha sotasota no isin'ny fatapahanjira ato amin'ny tanàna Antananarivo dia oka azava ary tondra fanazavana mafonja ho an'ny voaka malagasy ny tale jeneraly ny jirama taky ny efa mitenenino maro fa tsy ampy fotsiny iny hoe mampiaya azy ny fisin'ireo tranga voaresako teo aloha reo mikesika ny fizotrany ankety parlementaire raha zay ny tiana ho resahana indray ao anatiny de ny hoe mampatahotra ny olona ve ireo mpandrara zay mahazo tombotsoa tamin'ny gabraraka atao amin'ny jirama ny fisin'ity ankety parlementaire ity ka izay no mety mahatonga ny retranga miseho hoe maintsena nanosy be mainty ery amin'ny tobony jirama tena momanambola misy ny délestage misy camion mibandalana tampoka ena ampovoanina ara-miaraka ny resan'ny tale général ny jirama raha izay ve ny zavatra tiana ho tenenina ao anatiny dia azo everina fa zavatra tsy voavozany tranga izany iny fa itsika mieritreritra na ihany koa ny ankety parlementaire tahiteny fa tena mijoro izy ao anatin'izao asany amin'ny mankety parlementaire zay fahefany nomeny ny lalam-panorenana azy nitondra an'izay ankety parlementaire izay izany tranga izany tsy tranga mandehandeha ho azy am'izao fotsiny fa tranga misy ifandraisany maninona moa ny tsena nanosy be dia tsena anankitelo maitao ao anatin'izany tsena nanosy be zany ane ka misy mpiambina misy sécurité de tsisy mahita aveo hoe iza manao zavatra fahafa ao anatin'izany fa tonga de mainty midodaka ohatra misy zavatra tsy azonao mahagaga tsika zany ohatra mahita hoe natonga ny crise politika teto amin'ny 5 de resaka jiro ary nanomboka tany io nefa fantatra hoe misy migafigafy mba ilazana le vahoaka mitolona fa tsy mahombo ny fitantanan'Andriamatoa Rajoelina dia androany ve zany sary zany teo averitsika misy mbola iverina am'izay loha hevitra zay raha-pitsy fa tapotra ny fotoana fa magaga ireo tranga no resantsika ireo teo tompo lasy tompoky vavy raha-pitsy mbola iverina ao anatin'izay fa izay no azo everina fa nyresahana tamin'ity an'ity ka ametrahana aloha ny mandram-piona ho amin'ny raha-pitsy satria mihoatra de mihoatra ny fotoana raha-pitsy mbola iverina am'izay loha hevitra izay makasitraka atsika nanaraka ny fandarana resaresaka politika sy vamakavakana ny raharam-pirenena amin'ny akapobeany teto amin'ny tanàko toy mamy fotoana ho anao ho amin'ny raha-pitsy taka izao ndray veloma tompoko